ao anatin'ny vanim-potoana ny fararano kosa isika amin'izao fotoana izao ary amin'ny tapaky ny volana aprily antsy vao hifarana ny fotoam-pahavaratra raha toka ny farany volana aprily vao hifarana ny fotoana ny rivo-doza amin'ny taona 17 ity miamidina tsikelikely kosa ny maripana araka izao tadi-baovao hoentiny Jemima Daniela sy Mamira Samuely izao. Ririndasa tsy tsarona hoy ny oabolana malagasy saingy amirifiry zany hoe angatsika noho ny tamin'ny taondasa ny ririnina amin'ity taona 17 ity raha nitombana avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetrandro. Anomboka ny tapaky ny volana aprily dia hiditra tsikelikely amin'ny vanim-potoana ny ririnina isika eto Madagasikara raha toka ny farany volana aprily mihitsy vao hifarana ny fotoany ny rivo-doza. Izay matanjaka kosa no mandrafitra ny toetrandro amin'izao fotoana izao. Miditra anatin'le hoe le vanim-potoana fohy kely le mahazarytsika zany zao le hoe fararano ozy malagasy. Zany hoe efa manomboka mitsombadika zany toetrandrontsika manomboka volana marsa zany hoe fa hitatsika teo moa fa manomboka ny anahazo hery indray ny tsiokin'ny alizay. Zany hoe any amin'ny miditra officiellement moa zany date de repère atsika hoe 15 avril zany no hoe clos officiellement ny saison d'été fa ny saison cyclonique 30 avril ny tapitra. Dia mety mbola temporaire ihany ty hoe alizé mahazo vahana be ty fa mety mbola possible mety mbola afapana ihany zany toetrandrontsika amin'izao tsika somary milatsaka kely ny tokony ho izy ny maripana zay rariny loatra zay satria mandrivondrivotra ny andro somary malomaloka tanteraka angamba rehetrarehetra efa manomboka mahay tsikelikely am'izay rehefa mahazo toerana ny alizay antonony na matanjaka dia ny tapany atsinana Madagasikara ny tena mahazo tsakorana miatoato tsy misy loza akory na dia hoe manorana ary tontolo andro angamba tsy miteraka mety fiakaran-drano zay na dia hoe misy koa mieritreritra hoe satria misy ny olona mbola taraiky eo anatin'le takaitrana velan'le rivo-doza ny andro efa manomboka miaratsy indray raha surena zany fa tsisy ninona tsisy rivo-doza akory fa tsiokana alizay antonona matanjaka indray zany mandrafitra ny toetrandrontsika amin'ity tapany voalohany ny herinandro ity. Ny tapany faharoa zany mbola somary misy tery kely ihany mety hoe hivadian'ny tampoka satria any amin'ny tapany faharoa zany mety misy faritrandro ratsy zay araha-maso zany any amin'ny tapany avaratra atsinana ny nosy rahavavy fa amin'izao aloha mbola sarotra ny milaza hoe manao ahoana ny mety ho fivoarana izy io fa ny au jour le jour moa zany ny ahitantsika ny fivoarana izay zavatra. Araka izany tsy ohatra ny 30 degré ny maripana amin'ny herinandro ity nidina hatrany amin'ny 17 degré ny maripana ambany indrindra raha toka 20 degré kosa ny maripana ambony indrindra.